alefa toa ministra sy ny tenany alefatopendritra sy roa mpiara-miasa aminy isika olona mbola maharitra isika olona rehetra tonga etoina eo ianareo mpiara-miasa atao amin'ny Sénat sy ireo vahiny nasaina eo ianareo mpanao gazety mbola veriko ny fiarahatsin'ireo namana toy ny filolefin'ny antenimieram-pirenena izay tokony solotenany madama filoana antenimieram-pirenena rehefa toa filolefitry ny CFM mbola sy tonga kosa mbola any rehefa toa ny filohan'ny fiaraha-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana izay efa niantso fa mbola any amin'ny CCI toy izany ihany koa raha matoa filolefitry ny voamera-pirenena maritena miaro ny zon'olombelona zay mbola voatana any amin'izany sisy fanezatsiny zany fa nanonana azy dia ny afantarantsika eto amin'ny antenimieram-dolona fa nanivo tokoa izy ireo no anatrika an'izao fotoana izao kanefa noho ny fotoana efa volazako teo dia manetraka ny fiarahatsiny raha ohatra tsy mahatratra an'izao fotoana manokafana izao tsisy fanezatsiny zany tompo fa dia voninahitry fanomezana amintsika voaray ny fiarahatsiny tompo. Ny mato-ministra tompolasy tompovavy mpanajana sy amin'ny tifariana tokoa no andraisana fitenenana amin'izao fanoloana ny ofisialy amin'ity session extraordinarité mamela mampatsiahy fotsiny indrindra ho antsika namana sénateur satria fantatro fa tsy isika koa ny ampatsirina zany fa tsy adinitsika ihany koa fa andeha amin'ny aina aman-jery tsy mandeha mivantana akory noho izay fanindriny fotoana izay fa andeha amin'ny aina aman-jery ny mba dinika izay ataontsika eto ka tsaratsara ihany ny fietrikako azy mitondra fampatsirana vitsivitsy mba ahafantarany ny mpiray-tanindrazana hoe fa inona moa zany fa inona moa zany nodinihana fa maninona no dinihana indray sy ny manaraka amin'izany faharoan'izany dia tsy maintsy horesahana ihany koa zany hoe aiza ho aiza zany ny firenentsika taorinany tsy hoe taorina angamba mety ho diso fa teo amin'ny fiatrehana ny arety mandoza izay mbola reto amintsika elan'izao tontolo izao aiza ho aiza isika ary inona no antenaintsika inona ny toro-kevitra taro-kevitra mba hifampizarantsika mba andaminana ny firenentsika rehefa niatrika an'izany arety mandoza izay nitarika fahaseranana ara-sosialy ara-ekonomika ara-politika ara-piarahamonina mafimafy sy teto amintsika rery fa manerana zao tontolo izao zay mizara roatra zay tompoko ny lahateny fohifohy angatahako ny fahitatsika sy ny fanemetontsika amin'ny eno amin'izany ka dia isika amin'ny fotoana anankiray netson'ny fitondram-panjakana amin'ny lalan'ny premier ministre ny voritsika amerina indray dinika an'ilay volovolonan-dalàna PLA izay mitahiry mirakitra ordonnance anankitelo samihafa. Izany moa dia taorinan'ny laididy izay efa navoaka ny taorinana hanomezantsika teto amin'ny antenimieram-dolona ny fahafahan'ny filoham-pirenena aka ordonnance tamin'ny tsy fisian'ny antenimieram-pirenena dia naka ordonnance satria namelan'izany isika nataon'ny filoham-pirenena mba ho tombotsoa amboniny firenena. Volaza tamin'izany nefa fa tsy maintsy alefa ho ratifiena eto amin'ny natrehan'ny antenimieram-bitota ireo volavolan-dalàna izay miraisina amin'izany fotoana izany ka raha ny tena marina dia tokony efa tamin'ny volana novembre décembre ny deuxième session ordinaire tamin'ny herintaona no tokony natao tsy mifanerina amin'intsony isika fa dia nanapa-kevitra tateorina ny HCC hoe eny fa tsy maintsy atao tokoa le izy fa dia nandeha session extraordinaire tamin'ny volana marsa ary namela ny HCC hoe afaka atao io atambatra na atao tsirairay fa nasorana koa izy fa anatin'izany ny loi de finance sy ireo accord de crédit hoe tsy dia tokony intsony hiditra ratification reny satria zavatra efa vita accord de crédit ho an'ny firenena fa ny ambon'izay dia tsy maintsy atao ratification raha tsy zany tsy manakery ireo
ordonnance génération zay zany ankapobeny hoe manino izy ireo misy anankitelo izy ireo ny roa dia taditsika tsara fa efa PL2 PL3 efa vita ny asa tamin'ny parlementaire tota ka dia ekena somatsara tsy hita moa zay anaovana amendement na tsy amendement tanatin'ilay izy satria ratification no natao tsy afaka niditra atao anatintsika na dia lafabery ny adevitra fa farany a dia ny hoe eno satsika tsy pahana sa ekena anatin'ilay le groupage anatao tamin'ny alan'izay mbola zay ihany ko amin'izao fotoana zao toko dia PLM velona amin'izao fotoana zao satria dia tadiditsika tsara fa anatin'io zany a dia misy an'ilay fanovana zay noentina amin'ny régime général des élections et de référendum dia miaraka amin'io ihany ko a dia misy an'ireo en fonctionnement sy modalité ny élection tsika sénateur ny isany a ny sy ny fomba anaovana ny fifidianana dia anatin'io ihany ko a eto ny misy ny minina dia misy fanovana lalàna ao anatin'ny anao a noentin'ny ministère ny mino zany lana gouvernementa reo fepetra samihafa zay ao anatin'io a ny lana fanovana nisany mainakay tokoa rehefa dinena mitokana sy misafidy ny fitonam-panjakana ny dégroupena n'izy ireo zany hoe ny anasarahana azy a na dia misy ary ny taratasy nataoko tamin'ny anaran'ntsika rehetrarehetra tanatin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny efatra tota tamin'ny fotoanandro hoe tsy aloha hoe mba sarahany ireo sy miady hevitra averina ho lalàna dia sy miady hevitra mba ahafahana mitondra zay fekevitra na sosokevitra hoentina amin'ireo satria sarotra ny fanapaha-kevitra amina zavatra tsy mitovy satria hita tokoa fa tsisy ifandraisany mihitsy lay ao anatin'ilay lalàna anankiray mampatsiahy fotsiny fa zany miady hevitra nanapa-kevitra hoe fitonam-panjakana zao fotoana zao hoe averina io a ary ampiasana ny procédure fiantsoana amin'ny commission paritaire eo amin'ny tsika hotota eo nareo zokobe anay eo isika rehetrarehetra fangama samba ny teto tantarany parlementaire malagasy a no isy an'io commission paritaire io fa voafaritry lalàna io marina mihitsy ny valitemin'ny HCC tamin'ny fangatahany reo atao premier ministre fa efa disposition constitutionnelle efa prévu mihitsy a io fa ny fampandehanana azy anatiny ao a no tsy maintsy misy ny ifampijirena molotota satria na ny règlement intérieur fotsiny ary dia misy samihafany eo amin'ny fananganana an'izy io eo amin'ny fomba hiasany ka misy aniasa voalohany tsy maintsy ifampijireny ireo solotenantsika sy ny solotenany assemblée nationale zany a no ataoko hoe mampitotovy mitady bokanga mba ahafahana miasa ao anatin'ny ataoko hoe rafitra mazafa ahafahana manatanteraka n'ilay adity akoatran'ny fahasarotana raha eo fitantanana zany verina kely amin'ilay hoe tsy fitovizany ny lailay volavolanan-dalàna ao anatin'lay pela gouvernazy mampatsiahy kely fotsiny aho hoe satria mbola anatin'izany isika mbola constitution teo aloha ihany mitondrantsika hatramin'izao ohatra ny amin'ny hoe référendum sy ny élection ny tena tianao zany dia le hoe ny olona afaka manao propagandy afaka maneho hevitra afaka manatrika raha mijery isika tompolasy tompovavy raha ny esprit tany constitution nanaovana ny hoe eny hatramin'ny filoham-pirenena dia tokony hiary ary tsy maintsy miary raha hilatsaka candidat mihevitra ao ambadikila izy dia hoe alao mihitsy a hisarako satria amin'izay le neutralité de l'administration talohalohan'izany dia nisy amina tonga taty amin'ny rivotra nitsonga taty afrika ihany ko misy an'izany isika nananganana ilay voamiera manokana ohatrany seni reny tantana amin'ny fifidianana
mahialany fanaompanjakana ao anatin'ny fitatanana fitiana arak'izay tokony izy ampisa généralité zay natonga lalàna teo aloha hoe tsisy mahazo mihitsy mampiasa fitaovam-panjakana manao propagandy manao rehetrarehetra mampiasa mpanjakana rehetrarehetra mampiasa mpanjakana rehetrarehetra fa ambony io ministra preministra sy rehetrarehetra dia tsy afaka mampiasa an'izany etretina novaly zany anatin'io lalàna io adihevitra zany tokony isy adihevitra zany fa maninona kay mety misy ne tsy fotona fanjakana ambony e nefa eto Madagasikaratsika fantatritsika ny ery ananany reny piasa fanjakana any manovoatra reny raha ohatra tsy mijanona ao anatin'izay neutralité izay ny piasa fanjakana adihevitra zany fa tsy hoe fanapaha-kevitra kory mety nahatonga na izy metiko hitsaritana saintsika fotsiny hoe tokony ilana adihevitra zany mety misy mahatsara azy tokoa zany misy zany zao raha référendum maralany dia afaka manao propagandy tsara ve sa ratsy aiza moa ny amalina an'izany raha tsy misy adihevitra fisaritana ny saintsika ihany koa faharoa raha amin'ny lafiny eto amin'ny sénat mandeha ny adihevitra satria natao domaine de la loi ny fametrahana ny isa taloha izy io domaine réglementaire hoe rehefa ny filoham-pirenena zany amin'ny conseil des ministres no maka hoe reto ny isany fa misy base ao ndraisany tamin'izany mampatsiaro fotsiny dia hoe fito isaky ny fahatany satria mikendrena hoe mba hisorotena daholo ny région hitatsika hoe cette fois 642 dia misy maneno rehefa aveo tsy hoe zay nitarotrohatra zay ny tsara indrindra kory fa nieritreretina hoe mba voasorotena satria misy an'izany le reantsika hoe misorotena nyreo faritra vondrabaohatsy ny ara-pahefana ampy ve zany le valambe folo tanteraka ve zany aminatin'ny ny ataoko hoe ny finiavana indrindrindrindra amin'izao fotoana izao le décentralisation aizany mety andraikitra ho raisin'ny sénateur amin'izany misy adihevitra zany ny fijery azy ny farany eo anao ny bateau ministre any amin'ny code minier rehefa nitondra an'io anao dia natao anatin'ilay elagnezaber izy dia nandeha ny adihevitrin'olona hoe atao mbola mandeha ny concertation an'ireo acteur rehetrarehetra ao anatin'io piariny io ka maninona no akoso ny gouvernement sahady reo fanovana lalàna raha mihaino ministre rehefa atao fanazavana-tsika teto raha tadiditsika dia tsy dia any loatra ilay izy fa fiarovana sahady ary an'ireo gabraraka sasany fiarovana sahady an'ireo mety olona miopefy nefa tsy azon'ilay acteur sasany fa hoe io fa manao tsy manao démarche inclusive ny fitapanjakana mila adihevitra zany mila fanazavana zany zay zany no tsy maintsy savaranando eritretiko fa apetraka sahady eo amin'ilay tsika rehetrarehetra hoe ny mpiray-tandrazana ary ny farany amin'izay dia ny commission paritaire raha mitena mamakytsika ary miangava itsika ifanitsy raha ohatra misy midiso natao izy io hitondra amendement iadihevitra hitondra amendement dia anao anohatra amin'izay zavatra tsy mitovizakevitra amin'ilay parlement tarakoa kanefa ratification ty ratification ny na enina tsy e apetraka fotsiny zany la mety adihevitra ao anatin'ilay izy fa tsy voarara mihitsy akory ny fananganana ny commission paritaire fa obligé ny commission paritaire ary ve ny ratification dia apetraka indrindra aminareo hay lalàna moa zany no sisika rehetrarehetra no afaka ifandina zany verindray mandeha fa voalohany io tsisy mahadiso mihitsy ny fanatonana mba handrindrana n'izany rehetra zany satria voalohany ary io dia manamafy ho an'ny tsika rehetrarehetra ray-tanindrazana zay mantetika dia sahirana foana rehefa mihaino hoe tsy mitovy hevitra ny parlementaire rototo dia lasa ohatrany misy hoe fanakorontanana ve zany fa maninona ary ny tsy mitovy hevitra matoy ny mpanao constitution
eo no ray aman-dreny président rakomanao reny mety anisy am'izany ary mieritreritra n'izany hoe mba asiana vaolana io rehefa tsy mitovy hevitra ny parlementaire mitota zany hoe afaka tsy mitovy hevitra le zany le parlementaire fa tsy fahotana akory na tsy fitiavan-tanindrazana akory hoe tsy mitovy hevitra ny parlementaire satria tsy afaka apikatsona ny firenena fefa nietretana foana hoe misy fomba ahafahana mamaha zany tsy fitovizan-kevitra zany satria izay mampanakarena ny parlement dia niady hevitra zay atao ao anatiny ka io zany profo nitonga am'teny fa teo anatin'izay tsy fitovizan-kevitra zay tsy fampikatsona ny firenena akory fa na mitovy na tsy mitovy ny hevitra dia vahana amin'ny fomba hafa zay ao anatin'ny ara-dalàna zay tsy fitovizan-kevitra zay a mampanakarena ny demokrasia tsika zany tokolasy vavy ka dia mampahely sady any anareo namana zay manombokarapitsy moa ny fivoreny amin'ny afahany ao amin'ny hitantsika règlement intérieur fa tsy anazavana zany eto akory satria tsy zany ny antody eto fa dia arahantsika ny lalàna mifehintsika amin'izany ahafahantsika manendry sy mifidy androso tenatsika hiatrika amin'izany fivoriany zany androso ianao le matao vice président hiatrika amin'izany fivoriany zany manomboka ny somariva rataina ny manitra mandrainao karazao zany aloha vice président entoboka fa miarahantsiny azy satria fantatra fa nindriniora fa dia misaotra tompony azakazaka avana tokoa tena andriamanitra da mbola hitantsika ny andalana eo zany a fa ny tsy maintsy fotoana fanomezantsika dia ny somariva ny voaloany any amin'ny antenimera pirenena ny fivoriana voalohany a ireo olona zay solotenatsika raha ny resaka ny fanaovana dia anakifito mietretana an'le izy a mbola oentina amin'ny fivoriana ratsy moa zany anakifito ny mietretana fito ny titulaire dia fito a ny solotoerana anatin'le izy fa mbola izy moa zany fa raha anatiny ka tsy zay a ny tena andanitsika fotoana tompolasy tokovavy andriamato ministra andriamato afolefitry ny antenimera pirenena ianareo namana sénateur ianareo vahiny manakaja sy ny mpiara-miasa ianareo mpanao gazety oana tokoa moa tsy resahantsika ny zava-misy am'izay fotoana zao zay niainatsika nandritry ny efa enimbolana sady zay dia tia rety mandoza covid-19 zay misy fiatraika ny mafy iran'izao tontolo zao misy fa tonga deto amintsika ihany kio zany rety mandoza zany misy nienana foy misy mitondra takaitra misy mbola mitsapo tena misy nisoran'andriamanitra fa sitrany somatsara miralina dia itoza ny fahasalamana zany lasy vavy ary mampisika atsika bebe kokoa tsika eto amin'ny antenemerandolona isika paitandrazana mbola hitanina ary hitanina mafy anaraka ny rofepetra rehetra petraka ny fitovam-panjakana mba hiarovana atsika fiarovantsika ny tenatsika tompoko ny arovantsika ny ortitsika fiarahamoniny mipetrahantsika mitanindrazantsika ka ndao tsika anao ohatra tsika mpitondra tsika sénateur amin'ny fanajana an'izany fepetra zany fa matombo mbola raisina fanjakana ny fepetra tompoko tsy fantatra mbola tsisy tena mahafehany io mihitsy tsisy azo ifanomezantsiny akory io fa raha malina aza ny fe azo tokana ka dia magnavantsika hitandrona an'izany satria marary atsika zany nangiry firy atsika zany raha tsy leteto amin'ny fiainana fotsiny lazaina nangiry firy firy atsika zany ka dia mbola misy reo fepetra zay arahantsika ary ananaratsika ny rehetra mba naraka an'izany tsaka sy anavany mba ho tombotsoa rehetrarehetra misy fetraikany mafy nefa io aretin'io teo amin'ny fiarahamonina na araty sosialy zany na ary économique zany na ara-pianaka na ataoko hoe ny fiarahamonina kely indrindra ary eo amin'ny araky fianakaviana dia misy fetraikany kadratsiny iny aretin'iny satria mety
da tiorindrina ihany koa dia nahita fa mbola tsy nisy mihitsy aloha aretina nafana nanao an'izany tsy mahazo voaka ny trano, tsy mahazo miasa, tsy mahazo mandeha manao fiarikarena, tsy mahazo mandeha volaniavana maty akory, tsy mahazo famagy akory. Mety tsy tena le retina fa tsy fahafantarana ny hoe ahoany ty aretiny ty natonga ny manam-pahefanany hoe alao aloha maka fepetra avo dia avo nefa misy fiatraikany izany. Dia raha antsika nahita izany zao nefa soran'Andriamanitra, sorana fitondram-panjakana, sorantsika rehetrarehetra fa hitatsika ireo taremarika izay avoaka ny fanjakana izay mampiseho fa mba manomboka any amin'ny fifehezana olona voamarika fa mitondra ny aretina, mitondra le virus, miaina ihany koa ny olona ny hôpitaly ary soran'Andriamanitra fa miaina ny olona endao fahafatesana ilaina fanamafisana efa izany. Dia aiza amin'izay ary ny fanarenana ny lafiny ara sosialy ary ekonomika ary politika. Milady hevitra izany. Mila tsika rehetrarehetra anatin'ny fanalahan-tsaina izany. Mila fanjakana maigniegny izany raha ny hevitro zasa amin'ireny. Satria ilay olona atao anatin'ny fanakorontana-tsaina ao anatin'ny faky vy very asa tsy afaka namangy ny fianakaviana. Raha mijery isika tsy hainy an-dafy rery fa nahita amintsika dia mitombo izay tsy izy ireny famonoana any amin'ny fiarahamonina ireny. Eny na dia mpivady, ny mpianaka, ny mpiavana dia lasa mitombo. Misy foana ireny hatramin'izay fiainana amin'ny fiarahamonina fa dia raha manontany eny amin'ny tompon'andraikitra an'izany ao dia mitombo, tena mitombo tokoa izany. Fa naninona kay fa misy inona. Lafiny ekonomika dia amanalina mpiray tanindrazana mivery asa. Tsy manan-koanina intsony mandositra ny olona mitaky posaminy, mifindra trano satria tsy manana tolotra, tsy manana intsony entina hiahany ireny. Miazakazaka ny mpanao politika, mitondra ny hevitra, mitondra ny fianankiana, mitondra sosokevitra mba hijerevana akaiky ny fandaminana an'izany. Nanao niezaka ny fitondram-panjakana tamin'ireo ezaka sosialy maro samihafa. Misy ny lesoka tsy tonga lafatra, etsaka ny menimenina ary natonga fikotana ary teo amin'ny fiarahamonina izany. Na ny fiarahamonina nantoka amintsika, na ny ireo ataontsika hoe société civile, ny mpitondra fivavahana, ny ara-drazana sy ny sisa dia ny miaraka miteny amin'ny fomba izay tenenany azy na mpanao politika. Eo mizaka tokony hareniny any ianao satria misy fiatraika mafy loatra ireo fepetra maisina teto amin'ny firenena, tamin'ny fiarahamonina ara-sosialy, ara-ekonomika, ara-politika. Tsy tanisan'izany rehetra izany fa raha tsika malala izany malomalo fotsiny zao mino fa samy mety nanaitra atsika. Raha nijeren'ilay prakitra rano filazan'le greffier malaza ho be da be ny mididim-pitsarana tsy izy mivoaka tany indrindrindra ny fisaram-panambadiana sy miady tany. Misy fitsarana nitsokosoko ve zany tany namoaka ty sanatria tao fa tsy misy gn'andro zany. Mety tsy azo eritreretina mihitsy zany raha tsy nidy ny asa fanjakana fa dia zany kay ny any fiarahamonina any. Hitatsika ny raha tany farafangana izay mbola nampamerina antsika lavidavitra kokoa taona vitsivitsy lasa zay ka ny faritra samihafa misy fahasiarana ara-piarahamonina ka natonga tao herisetra izay voararana lalànantsika. Na iza mampianatra an'izany dia voararana lalàna zany, misy lalàna fehany zany. Mila fanjakana mijoro anatin'ny lalàna izany mba hampaly fa izay ny vahoaka satria tsy tokony havelana ary ny ahihany vahoaka
aleo vahoaka lala ny marina sy nyrariny ary mihitsiny mba tsy janona anatin'ireo na mialahelo satria nanao fahatsona ny ray-panazana antsika natony andraina ndraiky ny mpitandro filamina zay tokony azavainy zay satria mahelo le olona vo ankeo maraina masotarasy lafa be avany farafagano midaina ny olona maray ny taratasy avany amin'ireo mpiarina zon'olombelona mamaky ireo signeny ireo teny samihafa njaratsika fotoana fanjakana no mamaly am'izany satria raha vela iantona fotsiny amin'ny fiarahamonina zany dia lasa tondra lomolomo so dia eritreretiny olona fa misy mpiara-dalàna misy tsirariny tsy ao anatin'ny hitsiny zavatra atao tsy tokony misy jany satria misy ny état d'urgence satria misy ny aretiny tsy tokony anakona ny fampandehanana any zavatra toy ireny satria hitondra lomolony eo amin'ny fiarahamonina izy ireny dia raha antsika mahita somaheny ireny sehatrasa samihafa mikatony ireny voalazako teo aiza ho aiza ny valy teny mety ny fitondram-panjakana raha ho vimy fa mamany fitondram-panjakana tsy mamaly enitsika ihany nefa fa tombola tsy dia mifanojo misika ny tany amin'ny mpinatso zay fisaorana ny fitondram-panjakana rehefa ezaka lehibe efa atao mbola tsy mifanojo ihany koa satria ny olona mieritreritra hoe maninona moa no itosany volanay zay tokony hovahana zany olana zany ary fa mamano fitondram-panjakana fa anaty adevitra zany satria manahirana mijery ny syndikalista milahatra eny amin'ny arabe mila tokony ahafahana miadevitra zanarehetra zany nalaina ohatra zany androany ilazana fa mbola anatina fotoana zay mila fampandiniana isika eto amin'ny firenena ilaina fampiheny isika eto amin'ny firenena tokolasy tokovavy ilaina ihany koa nefa anatin'ny fotoana ilaina ihany koa ijerevana amin'ny fitiavan-tanindrazana ary anisan'izany mifaneletsika nyreo fepetra samihafa ahafahana indrindrindrindra ahafahantsika mifampiheny satria ozy ny mpandinika ara-piarahamonina nareo zay nianatra zany de hoe eo amin'ny fahaizana mifampiheny iny eny ahafahantsika manao dialogue social zao izy izy ary afaka manao anticipation rehefa aveo satria mety betsaka ny takaitra navelan'ity kristy da tokony tsirika an'izany isika hitsirika an'izany ny mpitondro ahafahana manitsy an'ireo fepetra hoe aiza laharam-pahamehana zay efa tsara fa enina raha zao tontolo zao ary dia betsaka ireo fanitsiny misy programma zay efa napetraka roa taona telo taona na herintaona fa niezakazaka tanatin'ny fanitsina satria tsisy nafantatra an'izao zavatra nitrano zao mba hifanitsy bebe kokoa any amin'ireo laharam-pahamehana sy ahafahana manarinay ny fiarikareny raha eto amintsika dia mitovizany rehetrarehetra satria ilay fiatraikanyilay mety tsy niaretina kory fa ny fiatraikan'ireo fepetra zay niraisina dia niera Madagasikara tompoko miatraikany io mety tsisy aretina tany manamandidy mety tsy misy tany menaka fa ny fiatraikany teo amin'ny finikarena sy fiarahamonina dia niatraika tany ny fepetra raisina ka miandrandra ny fitondram-panjakana izy zany tsy finiavana ny fanavakavakara ara-paritra zany fa zavatra miaina rehetrarehetra zany ka lasa mahatonga ny olona lay mpanao hoe fa maninona beda be mivokatra zao lohany amin'ny sisiny any satria tsy afaka mivezivezy ara-dalàna ny ireo mpanambokatra na dia navela azy fa misy any ny fahasarotana mila fijerevana zany satria mahatonga raha mahenitsika amin'izao fotoana zao dia raha malaza zany dia bedabetsaka ny olona miverina miresaka ny hoe ahoany ty équilibre régional sy ny sisy ty satria sao dia sarakiko sanatria fotoa mahatsiako tena ny olona hoe totrany tsy jereny fitondram-panjakana ny zay zany nefa miatraika amin'ny fiainanay navanandro ny fiarikarenay ny fepetra zay miraisina ary lekeny rehetrarehetra mba ahafana manao zany ary pirofiny zany hoe raha zao tontolo zao dia miezaka
mba akafepetra mifanitsy amin'izany rehetra zany. Tsy loazan'izany ireo ataoko hoe herively eto amin'ny firenena, miantso ny ataoko hoe ropitapy-pivavahany miara-panahy. Fo miteny ihany izy nandray ohatrany hoe to miteny anefitra ve, miantso ny fiarahamonim-pirenena, miantso ny fitonam-panjakana, miantso sika rehetrarehetra mba hiahany zany fanarenana ny firenena izany, hiara-ndinika, hiara-isalahy anatin'izany fanarenana ny firenentsika ty tanindrazantsika manaraka izany. Ilana fanaitreteny zany manosy anaovana vice-président, izy no sotenantsika tany amin'ny assemblée nationale manosy anaovana. Mampisika izy ireo tsy ho kivy, ola ro ray aman-dreny ara-panahy, ara-drazana. Tsy ho kivy ny mahiny ny antsoantso ny ray tanindrazana fa anao toro-dalana, tari-dalana, ame hevitra fitondram-panjakana mba ahafahantsika rehetrarehetra hiala faran'izay ao anatin'izao fahasiarana zao, ka ahafahantsika mibazina ny lavidavitra koa, ahafahan'ny fitondram-panjakana hijery amin'ireo fanampy zay napetraky ny filoham-pirenena tamin'izany fotoan'izany, nandreseny lahatra ny maronisy ka natonga azo filoham-pirenena hiverenany amin'izany, fa hitodiana aloha amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny fifampianoana ka ahafahana mamoaka an'ireo lahara-pahamehana mba hanarenana faran'izay ny anaty firenena ity, eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, eo amin'ny lafiny ara-ekônomika, ary tsy hamela ho vary mangatsika an'ireo zay trano tsy fanarahan-dalàna teto amin'ny firenena, satria anisan'ny mahatonga ary mety nahatonga maranako azy plastikivavy nahatonga n'ireny antsoantsona réconciliation nationale. Fa maninona manontany tena ny olona fa izy tena miady eto e, zavatra efa vitany inona ndray ve zany, alao tsy hisy ny varamangatsika e, alao alefatra amin'ny farany. Misy nanahirana ny olona tany amin'ny resaka nisy mpifidianana, alao re azavy e. Misy nanahirana ny olona raha mijery zao hoe isy ve zany référendum, isy ve zany fijerevana ny constitution, alao re mba hovahany zany adevitra zany, isy ve zany ny ahenana ty liste ny isan'ny sénateur, andao hoe mba vahany zany mba tsy ho vary mangatsika, mba tsy mba ho teny erany eto firenentsika, satria nisy asotravintsika zany teny erany zany. Maro no fitaitsika ny fanapahan-kevitra zay sy fitondram-panjakana, kanefa anatin'ny teny erana ihany ny maharitra amin'izany, ka dia raha ny sosiny tsara atsika tompoko tsy ilaza koretotsika fa dia hoe maizina lanitra Madagasikara. Diso zay mieritreritra an'izany, tsy maintsy mijoro anatin'ny fanantenana isika rehetrarehetra to plastikivavy. Isika zay nambian'Andriamanitra mbola meny aina no anatin'ny fahasarotana, tsika zay nambian'Andriamanitra manana toerana ahafahana manolon-kevitra, tsika sénateur mananjara biriky lehibe hoe tamin'ity firenena ity isika rehetrarehetra, dia appresiany tsika anatin'ny fanaitratena sy ny fanalahan-tsaina. Eny anatin'ny mety fizarazarana ary fa ny fanekena ny hevitry ny maronisy ao anatin'ny fifandresen-dahatra, ahafahantsika manoso, ahafahantsika manaiky ny zay hoe anisan'ny mampanankarenantsika ny fanekenany tsy fitovizana, ny fanekena fa samy manana faritra leviny isika, fa fony Andriamanitra ho ray firenentsika ity, ka tsy azo izy anizy ho zarazaraina ny firenentsika, ka dia manana fanantenana isika, manana fanantenana isika fa andresy miaraka an'izao tontolo zao an'io aretiny io, ary
nino isika mety zanaka ty firenena ty tsika fa tsiro saina sika rehetrarehetra ka afaka anarina anatin'ny fotoana aingana amin'ny firenentsika ty ka hitondro zany anjara pirekiny amin'izany ny elivela rehetrarehetra firenena zay ny faniritsika amin'izao fanokafana nyty session extraordinaire retsika mandinika nyty volandarany tya dia ho tain'Andriamanitra nety firenentsika tya samby mila velontsika dia lazaiko fa misokatra amin'ny fomba ofisialy tokoa itya session extraordinaire faharoa tamin'ity taona roapolo sy roa arivo tya saotra tompolany saotra tompolany